Manoloana ny zava-misy any Atsimo Atsinanana mahakasika ny fitrandrahana fasy mainty dia namoaka fanambarana ny zanaky farafangana. Ity fanambarana ity moa izay miantso ny tompona ndraiky mpanjakana mba hijery akaiky ny mahakasika izay raharaha izay. Amin'ny endriny vaovao no entin'ny orinasa mpitrandraka fasy mainty any amin'ny ilany Atsimo Atsinanana manohy ny asany araka nambaran'Andriamatory Jules Saint-Jona zanaky farafangana. Araka amin'ny fanazavana ny entiny dia mitarika olana goavana amin'ny fiarahamonina any toerana izany. Tadoato zany dia ohatrany misy fisehoan-javatra somary hafahafa satria nanova famindra ny olona na izay mihevitra azy mpomba ny fasy mainty io ka bureau d'étude anankiray izay zany no ny ampandreketiny ny fampikasokasoka tamin'ny vahoaka ka ny approche zany somary mivana kely dia mitondra andian'olona izy ampahan'olona avy eo amin'ny district'ny farafangana. Talohan'ny 9 jona moa zany dia efa nitondra tany amin'ny faritra Nosiny izy ka olona 5 no nentiny bureau d'étude tamin'izany. Dia roa herinandro mahery koa zay dia nisy andian'olona tafakatra tany amin'ny 20 nentiny zareo tany Fianaratsoa hijery ny zava-misy any mikasika ny fitrandrahana fasy mainty ka lasa miteraka resabe amin'ny faritra farafangana iny zany ao anatin'ny district'ny farafangana le fandehan-javatra tahaka izany satria ireo olona mandeha makany reo zany nefa anisany nanao sonia ihany dia tsy fantatro everiny reto sasany reto namany zay mijanona ana toerana fa nahazo vola be ary efa everiny fa nanao sonia zavatra tany amin'io orinasa mikasa hitrandraka fasy mainty io ka mifanasazy zany hoe zany le tsy nandeha zany dia araky ny efa iarahantsika mahafantatra moa zany efa nivoaka gazety dia nisy mpanjaka 3 nahaton'olona amin'ny asany. Manamafy ny avy amin'ny zanaky farafangana fa manohitra ny fisian'ny fitrandrahana fasy mainty any toerana izy ireo. Ho azy ireo dia ny fahasalamam-bahoaka, tombontsom-bahoaka ary ny fiarovana ny tontolo iainana any ambony ary misy ny antsoavy nataon'ny zanaky farafangana amin'ny mpitondra. Manao antsoavy ho an'ny mpitondra ankehitriny izahay mba ampitsahatra izany fikasana anao fitrandrahana fasy mainty amin'iny district'ny farafangana iny zany satria na ny ray aman-dreny ana toerana na ny mpanjaka sy ny tangalamena na ny manampahaizana avy amin'iny faritra Atsimo Atsinanana iny indrindrindrindra ny avy amin'ny farafangana dia manohitra an'izany fitrandrahana fasy mainty zany. Araka dia mitohy ny fitakiam-pona any Atsimo Atsinanana ny ampitsarana ny asan'ny orinasa mitrandraka amin'ny fasy mainty any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana.